Isaky ny faharoan'ny volana aprily kosa no anamariana ny andro maneran-tany ho an'ny fampahafantarana ny antsoina hoe autisme. Anisan'ny nanamarika izany tsika teto Madagasikara tamin'ny alalan'ny association malgache pour l'autisme eo ihany koa ny association des autistes Madagasikara. Fantage ny autisme, tolory tanana ny autiste, io no loha hevitry ny fankalazana ny andro maneran-tany ho fampahafantarana ny autisme izay nomariana androany teto amin'ny DLC Anosy. Fankalazana izay novaty ny vondrona Europeanina vola avy amin'ny alalan'ny fandaharana sadinika izay manome tosika ny fiarahamonim-pirenena malagasy. Inona marina moa no antsoina hoe autisme? Olona voan'ny autisme, ny autisme zany ny zaza indrindra moa zany no anisany hoe voan'ny autisme dia manana olana anankitelo. Ny olana voalohany dia eo amin'ny resaka fifaneraserana, zany hoe communication, misy ry zareo miteny dia misy mamerina fitenenana fotsiny. Dia ny olana faharoa eo amin'ny fiarahamonina, zany hoe eo amin'ny socialisation miaraka amin'ny aina aman'olona. Zareo zany tia mitokatokana fa tsy tia miaraka amin'ny olona marobe. Dia ny fahatelo misy olana izy eo amin'ny fihetsika indraindray, zany hoe matetika zany misy olana eo amin'ny fihetsika zany no ahitanao anazy hoe autiste koa izy zavatra tsy mifanaraka amin'ny fanaontsika andavanandro indraindray no ataony fa eo izy dia mihetsiketsiky eo dia mavita ny mihetsika iny izy ela be, tena mandritra fotoana ela be mihitsy raha tsy hoe taritinao izy hanao zavatra hafa zany. Ny fepetra tokony raisina aloha voalohany indrindra dia ny resaka fitiliana hoe voatily dia ny melo zany hoe autiste ny zaza. Izay zavatra izay zany dia mila fiaraha-miasana spesialista maromaro izay ho tanisaiko aminareo eto, toa ny pédopsychiatre na psychologue miaraka amin'ny ergothérapeute na psychomotricien sy ny orthophoniste ary koa ny éducateur spécialisé. Ireo zany vao afaka mahafehy mamoaka an'ilay diagnostika hoe autiste ty zaza ty. Isika eto Madagasikara dia tsy mbola manana atotanisa mazava mikasika ireo autiste. Ny atotanisa voaray avy amin'ireo mpitsabo manokana sy ireo centre izay mandray tanana ny ankizy autiste no nahafantarana fa miisa 450 ireo ankizy autiste voatily sy voara-maso amin'izao fotoana izao, salanisa izay lavitry ny zava-misy. Ny angatan'ireo fikambanana moa dia mba hisian'ireo lalam-piofanana mikasika ireo sehatra voalaza ireo eny amin'ny anjerimanontolo. Tsy tokony avela amin'izao ireo autiste fa raisina an-tanana ary misy raha ataony antsoina hoe programme éducatif individualisé ho azy ireo. Ankoatra ireo atrikasa samihafa no tanterahana androany teto amin'ny DLC Anosy dia nisy ihany koa ny fanentanana sy fampilalaovana ireo ankizy autiste.